Irène fiantsonana dia avy any Madagasikara mazava loatra miteny gasy. Amin'izao fotoana izao dia mianatra aty Indonezia aty Surakarta ao amin'ny Sebelas Maret University. Efa presque 10 taona izaho mipetraka taty Indonezia. Mahafinaritra ve no mipetraka aty Indonezia? En fait, ilay izy misy ny lafiny mahatsara azy dia misy ny lafiny maharatsy azy. Ny lafiny mahatsara azy satria misy fotoana manao expérimenté zavatra bebe mahafinaritra bebe ohatra hoe resaka découvrir culture vaovao, indrindra découvrir toerana vaovao satria anisan'ny zavatra tena tiako ny mandehandeha sy mijery tanàna. Dia ankoatr'izay koa ny rencontre olona vaovao mahafinaritra be anahy, se faire des amis, lafiratsiny lafiratsiny angamba ity zavatra ity moa dia zavatra international be mihitsy fa bien sûr n'aiza misy foana ny rasisme fa indraindray rehefa sendra olona tsy dia tena nareny ilazako an'izany tsy dia tena bien éduqué dia sendra olona somary manavakavaka kely amin'ny resaka volo-koditra, amin'ny resaka volo, indraindray ihany koa amin'ny resaka fizika satria izaho olona somary ngezangeza. Izay angamba zavatra tena hitako tsy dia ina reny ilazako an'izany tsy dia mahafalifaly anahitra amin'izay aty. Fa izany zavatra nefa tsy hoe isan'andro no misy fa indraindray. Oui, mi-conseiller amin'ny ankizy rehetra izay mikasa ny handeha amin'ny fianarana ivelany Madagasikara ny Indonezia izaho. Voalohany indrindra aloha teny an'izany satria reconnaissante be mihitsy amin'ny université izay manome bourse anahy dia manarak'izay ihany koa ny filière nalaiko dia resaka design graphique dia nefa ny Madagasikara mbola tsy misy université matanjaka réputé izay manana izay filière izay. Tsy haiko raha tsy diso tao amin'ny scam ohatra ny efa nisy raha tsy diso ohatra ny efa nahita an'izay pub izay tao amin'ny Facebook efa misy ao amin'ny scam master fa izay indrindra ny tena nahatonga nakaty dia manasa ny ankizy rehetra malagasy indrindra izay vao afaka baka mety afaka manao an'ilay programme resaka culture sy langue indonésienne nareo afatra kely fotsiny aza raisina ilay izy hoe any Azia, Indonésia tsy fantatra mihitsy izany pays izany, Inde ve izany, Indonésia samihafa amin'ny Inde dia Indonésia tena manan-karena zavatra be mihitsy mety ny économie mbola tsy mitovy amin'ny Amerika sy amin'ny Allemagne sy ny sisa fa nazany aza raha olona tia aventure ianao tia mi-explorer zavatra vaovao dia Indonésia anisan'ny toerana tokony alehana. Afatra ohatry ny efa voateniko teo angamba ilay afatra fa averiko indray manasa antsika rehetra izay